etsika Grande Braderie de Madagascar andiany fahatelo amin'ity taona 17 ity no miseho manomboka androany fahatelopolo ny volana Oa ka tsy farana raha tsy amin'ny alahady fahatelo ny volana Septambra zao. Ho an'ny mpakafiny etsika Grande Braderie moa dia efa malala fa rehefa ao anatin'izao vanim-potoana zao izay fikarakarana indrindra ny fidiran'ny mpianatra dia saika entana mikasika an'izay no hitantsika ao anatin'ity andiany ity. Noho izany dia anisan'ny mpanohana ofisialy ny etsika Grande Braderie de Madagascar ry zareo avy eo amin'ny l'étudiant izay fitaovana ahafahana mikarakara an'izany fampidirana mpianatra zany no tena hoentin zareo eto amin'ny palais. Eo koa ireo mpanohana ny etsika izay atantsika ny société Salone izay efa teo foana izy hatramin'izay. Ao koa ny master immobilier, Lisa distribution, misy ihany koa ny Somapro dia zareo avy eo amin'ny vintana. Ny mpandray anjara tamin'ity indray mitoraka ity dia misa 500 ary ny trano eva dia misa 300. Ho fanaraha-maso ny vidin'entana amin'ity indray mitoraka ity dia novainay mpikarakara ny toerana misy ny point d'information, zany hoe vao miditra ny midina ny gerbor dia ho apetraka eo ny point d'information ahafahandreo mpividy zany manontany raha misy ny vidin'entana izay mampisalasala amin'zareo aty amin'ny Grande Braderie de Madagascar. Ny anay mpikarakara dia 500 ny fianambidy izay mifanarahanay tamin'ireo mpivarotra ireo ka raha misy zany olona te hafantatra hoe ohatrinona marina ny varotan'zareo any ivelany dia azony atao ny manatona an'izay fitaovana ho amin'ny mpianatra moa dia tsy mijanona fotsiny amin'ny resaka cahier sy ny stylo sy ny boky fa na ny akanjo raha zao izay hoentin'ireo indrindra moa zany ny any amin'ny ankizy majinika dia efa anisan'ny zavatra ataontsika hoe mampirisika an'zareo na mamparisika an'zareo mandeha mianatra, zany hoe tsy voafetra hoe fitaovana cahier fotsiny izy io. Raha izay no jerevantsika dia any amin'ny 500 ny stand ato angamany dia mikarakara momba an'izay resaka fampidirana mpianatra zay. Eo moa zany ireo ataontsika hoe secteur d'activité izay efa nazatra mitsika hatramin'izay dia saika ho hitanao eto avokoa daholo izy ireo ary ny société lehibe arany dia nitombo tamin'ity indray mitoraka ity satria misy hatrany amin'ny 10 any ny orinasa lehibe vaovao izay nandray anjara tato amin'ny braderie.